Eny ary valomerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika indray amin'ity andron'io ity. Ny afatry ny tompontsika dia tsy afatry pastera no zarainy eto fa afatry ny Tompo dia anjaranao no miaino izay ambaran'ny Tompo aminao. Rehefa misokatra ny sofinao dia miresaka aminao izy. Rehefa varimbariny ianao dia mirate. Dia androany te hizara aminao hoe taiko hoe afrina no fanivavahanao sy sisa fa raha misokatra ny fonao androany dia misy zavatra hoeninao. Mety zavatra efa fantatrao tena tsy lavina mihitsy hoe mety zavatra efa fantatrao mety zavatra efa heninao fa tena hafa mihitsy ny fomba handrenesanao azy. Tanareo misy frazy tena hoe hitako io fantatro io fa ohatran'ny hafa, ohatran'ny tsy ohatr'izay fandraisako azy taloha. Nisy fotoana taloha tany amin'ny taona 510 tany ho any, la 532 ngamba nisy tantara Martin Luther hoe mamaky baiboly ngarainy izy théologien henjana be tena soratana amin'ny Paul ireo tena hainy. Fa amin'ny fotoana anankiray izy mandalo verset anankiray izy efa haintsenjery. Fa gaga izy hoe tena taitra ny varahotsana tanteraka ny tany anatin'ny fony tany. Hoe ahoana zany zavatra zany? Fa ahoana nisy an'io zavatra io tao? Fa maninona no mahay an'io? Fa androany misy zavatra avo kokoa tsapako any anatin'ny foko any. Raha misokatra ny any anatinao any dia misy zavatra ohatr'izay ihany koa ho tsapanao. Fantatrao hoe zao Jesosy. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra milaza hoe ho hitanareo izy arak'izay tena endriny marina tokoa. Hitanao ilay izy mahita azy tsika zany fa gaga ianao hoe ary hitako amin'izay tena endriny marina hoe zao no tena izy amin'ity. Ohatran'izay mihitsy ny fandehan'io tenin'Andriamanitra io. Ohatran'ny tenin'Andriamanitra mahazatra fa gaga ianao hoe zay vao hitako tamin'izay lalan'izay. Amaky Sotra Masina, andiny Sotra Masina tsika androany tao amin'ny Jaona toko fa 4. Jaona toko fa 4 andiny 17 no tiako ifampisarana aminao amin'ity andro anio ity. Jaona toko fa 4 andiny 17 ka hatramin'ny 15. Toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Jesosy namalaka nanao hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ora vehivavy tamin'ny Tompoko mba omeo izany rano zany aho mba tsy angetaeta na aketo atsaka intsony. Dia mivadika pejy 2 ianao dia mahita indray atao amin'ny bokin'ny Jaona toko fa 4. Andiny 70 no vakitsika naran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, inona ary ny famantarana ataonao mba hitanay ka inonay anao? Inona moa no asa ataonao? Ny razantsika ninana mana tany nifitra, araka ny voasotra hoe mofo avy any an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, meo anay mandrakarivo zany mofo zany. Hoy Jesosy taminy, zany mofonay na izay manatonay tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy nino. Izay rehetra omen'ny raiko no manatona, ary izay manatona dia tsy mba misy ho lavika mihitsy. Amen. Androany hitory aminao an'ity Jesosy ty.
Ohatran'ny hoe zavatra hafahafa hoe fiangonana kristianina ve dia hoe hitory aminao an'ity Jesosy ity. Fa inona moa no atao aty? Fa inona moa maha-kristianina anay? Tsy efa Jesosy ve maha-kristianina anay? Koa inona no mbola hitorianany amin'izany Jesosy zany indray ny aminay? Hafahafa be. Fa zay mihitsy nefa ny anio. Fantatrao ny antony? Za zany tena mahatsapa ao anatina tontolona fanompoana hoe misy fahafatesana goavana be mihitsy ny ao anatina tontolona fivavahana kristianina. Natao hoe fahafatesana dia zao eo Jesosy Kristy fa ny olona tsy mahita an'io Jesosy io. Toriana aminy Jesosy fa tsy Jesosy ny voarain'ny olona. Fa ny voarain'ny olona dia horonam-boky taratasy. Ty taratasy ty no zava-dehibe amin'ny olona. Fa tsy lay Jesosy Kristy. Feno fiangonana be dehibe tontolo izay misy atsika. Fa tsy henon'ny olona io Jesosy io. Arak'ilay lazaiko anao hoe miverse fantatry ny olona fa Jesosy tsy henon'ny olona. Dia ohatra izany zao hoe mandeha ilay fotoana fivavahana zany mampatonga ny religion. Tsy le hanina no tena hohanin'ilay olona fa le adi-hevitra ny amin'ny sakafo. Zao ny fandehany io dia zao hitanao ohatr'ilay olona ohatr'ilay ry zareo le vory tatsy ananina tatsy nandeha nitsangatsangana. Tsisy manana anjara amin'ilay fitondrana akory izy menan-kafy. Tsisy manana anjara fa miady fotsiny ny atao rara. Dia ilay aty ambany rehetrarehetra ary izay mihitsy ny sistemany politika. Ny aty ambany misy tena mpivady famelamosina misaraka any amin'ny tribonaly ary sasany. Nefa olona tsy mahazo na dia bomboray avy any amin'ny fitondrana ary. Fa miady aty ambany. Io zavatra ohatran'izao, ianona ohatran'izao, hitsy makatsy, hitsy makaroa. Dia ny tontolo mpivavahana ihany koa avako. Izany mihitsy ny zavatra mitranga. Tsy manandrana an'ilay mofo avy any an-danitra ny olona fa miady hevitra amin'ny taratasy. Aty amin'ny tontolo ambany dia miresaka, dia miady hevitra, dia manatrika, dia manao an'izao. Izany ny atao hoe fahafatesana. Izany ny zavatra nisy tao anatina tontolona fanompoana izay nisy an'i Jesosy. Miaina ny olona, mamaky ny soratra masina ny olona. Hozy izy Jesosy ny resaka ao amin'ny Jaona 5. Vakianareo nge soratra masina. Satria ataonareo fa ao aminy sy mpiainana nefa tsy mety manatonay ianareo mba hazonareo fiainana. Ny fanompoana n'Andriamanitra avako. Tsy resaka hoe mandeha isan-kalahady na mandeha isaka sabotsy na mivavaka na manana fotoana hivavahana na tsy fantatro mamonjy karazana fitaombavaka maro isan-karazany na manao fanasan'ny tompo. Ataon'ny olona zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa tadidinao izay ohatra omeko mikasika amin'ny politika izay. Ataon'ny olona daholo inge aty ambany aty daholo. Fa izy rehetra tsisy mahazo fanandramana ary amin'ilay pouvoir. Fa ny olona ao amin'ny pouvoir dia mahazo ny rehetrarehetra. Izy samy izy ao ihany ny fandamina, misy vola be miodikodinao fa tsisy tonga aty amin'ilay ambany aty. Fa ilay aty ambany aty miady misaritaka fotsiny ny atao rara. Dia androany moa sety sawity. Sety androany. Dia androany sao misy fahatsiarovana be. Mody hitondrany bokehana voninkazo fotsiny dia mody mijoro endry be izy. Efa izy rehetra any amin'ny tontolo ambony any misy zavatra manao fety. Fa ilay aty amin'ny tontolo ambany manao fihetsiketsehana be dia be fotsiny. Dia tahaka izany ny tontolo mpivavahana. Be dia be ny olona mivavaka, saramba be mbahoaka, ny olona maro isan-karazany fa tsy mahazo fanandramana. Tsy mihinana n'ilay manambary eto hoe sange ozy izy Jesosy manana loha rano velona. Ity resaka fanompoana ny tompo ity zany azo ataony miady hevitra sy miady resaka be dia be. Mikasika ny verse biblika. Tiany anay ny fiorenana. Zao ny ambarany anina. Zao ny ambarany anina. Zahay ohatran'izao. Jesosy ohatran'izao. Any olona daholo ny teoria mikasika an' Jesosy. Any olona manam-pahaizana ny olona. Fa fantaniana ny hinana ve? Ozy Jesosy ny razanareo ny hinana mofo e. Le resaka eto moa zany mifandona foana isaka mihetsika efa ny Jesosy tena mila azonao tsara hoe indraindray aho zany mamaky an'le resaka dia ohatrany hoe mipetraka eo anaty mitoeran'ny tompo dia raha zany tompo tsy miady hevitra amin'ireo
fa nen Jesosy tena le mpianany mihitsy ny azy ny destination an'le resaka fa tingge resaka tsy mifanojo mihitsy ty resaka ty le vehivavy mangataka rano a ny zavatra ao an-tsain'le vehivavy a hoe le rangaty zany tena manana rano tsy akijanona mihitsy hoe tena ahodina de ze tianao eo mandrapatapitra ho fofonaina mandeha foana le rano zay ny ao an-tsainy am'izay tsy matsaka atsono izy tongava ny antranonay de mba apetra ao an-trano le izy de tsy matsaka atsono reto koa mieritreritra ohatrany hoe mamaky alizy ianao tompo omeo anay mandrakarivo zany mofo izany fa reto olo reto tena mieritreritra hoe tena mosesy vovao ty rahalahy fa ty fakomaly zay nana mofo sy azandrano izy ny tompon'ny mofo fa ny Jesosy ny zavatra mofo eritreretiny izy miresaka za milaza aminareo marina de marina tokoa tsy mosesy nanome anareo ny mofo eo aloha zany resaka many izy tsy mosesy manome anareo ny mofo fa ny raiko izay ny an-danitra manome anareo ny tena mofo de miresaka ny tena indray izy eo de reto mieritreritra hoe tena le mofo sardine zany na tsy azontsika ary le resaka rehefa mofo fotsiny de mety amintsika tsy mihinana ny olona mivavaka ny olona fa ny olona tsy mihinana azonao le problema mivavaka ny olona fa ny olona tsy mihinana mivavaka ny olona fa ny olona tsy misotro fa mivavaka fotsiny izy rehetra tadidio izay ohatra omeko izay ho a mandeha mitsangatsangana ny olona fa izy nga tafiditra eo am-pouvoir zany fa nanasasany me mitombo foana saram-babem-bahoaka miady fotsiny dadanay mamanay zokinay zandrikely zany ny ady saram-babem-bahoaka fa tsy mihinana na de kely akory ary fa mijery an'le mpihinana fotsiny de miaro an'le mpihinana fotsiny de zany koa io tontolo mpivavahana io vavaka ny olona sabotsy vavaka ny olona lady fa tsy misy fiainana ao anatiny tsisy ary fantatrao le tsy fisy-piainana mandeha religion fotsiny fivavahana io za tena namaky ny asan'ny apôstôly ary za moa isaorako ny tompo sa fa rehefa misy olona miresaka amiko de mampody zavatra ny anatiko any foana ny tompo hoe tsy voarain'le olona le izy a de vanginin'ny tompo aho hoe zao kosa ny fiainana tena izy ao amiko de rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly a de jerenao tsara ny tantaran'io asan'ny apôstôly io a tena variana mihitsy aho hoe ny olona zany taloha rehefa ny religion taloha zany fombafomba mpivavahana jiosy de mivavaka rehefa sabotsy iny mivavaka sabotsy iny a tsy fampianarana avy amin'Andriamanitra izy iny Andriamanitra tsy mibaiko an'ireo mihitsy hoe ndana mivavaka rehefa sabotsy Andriamanitra tsy niteny mankanesa any amin'ny sinagoga tsy sinagoga zany foron'Andriamanitra fa système religieux any tazomana sy nandaminana ny jiosy ny zavatra iny de nanamboarana sinagoga ary zareo de lasa izy mivavaka rehefa sabotsy de rehefa tonga izy mivavaka rehefa sabotsy a de mitsahatra izy de miaraka eo izy rehetrarehetra de mody de vita indray iny aloha de mitoy amin'ny fiainana andavanandro izy fa rehefa tonga kosa mifanamasina namangy ny mpianatra manao te ampiseho anao a zany ny sarin'le hoe velona sy le maty ny anankiray le maty a de mivavaka amin'ny fotoana izay voatendry mivavaka amin'ny fotoana izay nandamy mihinana mivavaka amin'ny fotoana izay nibaikona sy nandidina de manao an'le izy a satria zay ny baiko azonao le izy zany atao hoe fahafatesana manao an'le izy a satria zay no napetraka manao an'le izy satria zay ny lalam-pitahina zay ny lalam-pahombiazana zay ny lalana ampavokatra n'ity tantsika ity zany hoe misy zavatra andrasana ao anatin'le izy de jereo ny tontolona fivavahana ihany koa hoe mivavaka rehefa ohatran'izao a satria zao moa zany mbola février tsika zao de tena lamody zany tao anatina taona maromaro vitsivitsy zay de hoe rehefa janvier février de tena fotoana ny tsodrano de tonga lasa miazakazaka satria zay ny lalan'ny fitahina mandritry ty taona ity zay ny lalam-pahombiazana mandritry ty taona ity de tonga fotsiny présent le olona fa inona ny zavatra tsapa ao anaty fahafatesana zay zany tantara aloha teto le religion juive fivavahana jiosy mivoaka am'izay kosa ny atao hoe kristianisme inona ny zavatra nitranga tao anatin'le izy mitory ny apôstôly Petera tonga de 3 arivo ndray mibebaka ary rehefa mibebaka ary zalahy de
ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe numéro 1 feno fifaliana be teo amin'zareo. Le fivavahana jiosy any tsisy fifaliana zany fa ny fifaliana de rehefa mamokatra ny sa faly hoay vokatra tsara ny sa. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny boky Salamo any Davida efa nanomboka natsapa fanandramana mikasika ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. De ozy izy ny filazany eo amin'ny boky Salamo ny olona ozy izy de mifangatahan'ny olona de hoe ataovy tsaratsara kokoa ny vokatray Andriamanitra. De ozy izy Davida hoe ny fifaliana omenao de mihoatra lavitra noho ny tamin'ny fotoana fahavokarany indrindra nanomboka efa nanandrana. Tonga amin'izay ny kristianisma eto zany le fivavahana jiosy fahafatesana miditra amin'izay ny kristianisma tonga le olona nandray ny fahavelomany Kristy ny nisotro tamin'le loha rano velona de velona ny tao anatiny, ny inana tamin'le mofinaina de nahazo aina ny tao anatiny. De fantatrareo inona nataony zareo isan'andro izy de miazakazaka ao amin'ny fialofa Solomona andeha ho ampianarina ny tenin'Andriamanitra. Miaino andro Petera, jerenao le fahavelomana, tsisy fampanantenana ninninna, tsisy fanambatambazana inona na inona, fa misy velona ao anaty ao. De misy mitady ao ambarao aminay indray hoe mikasika an'izany Jesosy zany. Nanandrana izahay, nisotro izahay, tsara be mihitsy le izy, feno fifaliana ny anatin'ny fona ihany, tena mihinana izahay, fa tsy leko fombafomba intsony tonga rehefa sabata de manatrika sinagoga de vakina ny bokin'ny Isaia. Mamaky an'iny ery zareo fa tsisy ninona mipasy moa tsy zay fa zavatra iainan'ny maro any anatin'ny fiangonana. Mihaino toriteny fa endry be fotsiny mihaino toriteny, za milaza aminao fa tsy mahavelona ny endry be. Tsy mahavelona ny endry be, tsy voky ianao rehefa endry be. Zay mihinan-kanina ihany ny voko fa tsisy endry be voko ho azy zany. Mihaino ery zareo tena manaja sabaty izy, vo respekte amin'ny antsipriany mihitsy ny azo io sabata io. Ny olona ankehitriny tsy mahalalana izy io, ohatrany hoe mivavaka sabotsy ny atao hoe sabata, fa ny jiosy tena enjana be mihitsy. Tonga amin'izay le kristianisma fifaliana be tsisy ohatr'izany ao an-tanàna. Jerenao tsy oranoram-batravatra pitahiana ny rotsaka tao tsy famahana olana amin'ny endry mahagaga ny rotsaka tao fa tena fiainana nepoany eno. Zany kay le zanak'Andriamanitra, zany le mofo zay nidina avy any an-danitra. Tena te handreany zany zay, tena te handroso izahay na mifananany zareo ary netiny teo anatrehan'ny apôstôly. Enjana be nge zany zavatra zany hoe olona miandrandra fitahiana lasa mitondra fitahiana rehetrarehetra eo am-pelantanan'ny apôstôly. Ny olona ngera matoa manao an'izany de domoko tapany mahazoko erany ny anaovany an'izany, tsisy ameme fotsiny anao zany, tsy maintsy ampanantenainao izy tonga avy aty. Ataovy matavy fa ho hitanao fa botrabotra ny ondrinao amin'ny anaran'i Jesosy. Sa izy vao mety manao an'izany. Ho hitanao fa ty taony ty le teo nanonontsika marina fa tsy asiana resaka aloha le teo fa satria efa nitsodrano tamin'le taom-baovao iny zay ny principe-an'io, tsy asiana resaka mihitsy fa ny ankehitriny ihany ny asiana resaka, tsy asiana resaka hoe mba 20/20 asy filazana kely aloha 20/20 marina ve aloha le tamin'ny taona lasa fa atao ohatrany tsisy fanontaniana tao pastera ahoana aloha zany le tamin'ny 20/20 iny aloha fa ohatrany tsy 20/20 kory langa le izy nefa zay mba efa tena name be zay vady rehefa saika niady mihitsy tamin'iny to tsy nety akory le izy. Fa reto olona reto tena mame fananana de faly ny ao am-po zany rehefa velona. Ty afatritsika androany ty ozy iresaka aminao mikasika an'ity Jesosy ty. Jesosy no mitondra fahavelomana, tsy fakanesana ty am-piangonana ny mitondra fahavelomana fa ianao mihinana, ianao mihinana, ianao makatsirony androany, ianao mila mijery ny tenanao. Tsy resaka ara-pivavahany ty androany ty, tsy resaka hoe manompo tsy resaka hoe mahay baiboly tsy resaka hoe makatsy tsy resaka hoe makaroa fa tena mandinika ny tenanao fa za ty vevelona aloha za ty vevelona ary mila azonao ihany koa aloha ina le atao hoe velona fa any anatin'ny foany misy etaeta ve any anatiko any. Fa ny fivavahanao raha vao misy ny fahafatesana de terena daholo zavatra rehetra, ampitahorina daholo zavatra rehetra. Raha tianao ny aharitra mila miazakazaka mafy mihitsy ny ianao fa tena milazanao rehefa misy fahavelomana ny amponao any.
Tsy mila tenenina zany ianao raha tianao ny aharitra zany. Fa fiainako io, ianao nge tsy mila zany, tsy mila tenenina nge tsika isaky ninambaro raha tianao novelona ho ano io vary io. Ho ano loka, zao avy ny ao anatin'io, mety ampangininao indray ary miteny oka zay fa inona zao zavatra matsiro be tsy mila tenenina zany. Fa rehefa ny olona misy fahafatesana ny anatiny tsy mila baikona daholo zavatra rehetra. Zany atao hoe fahafatesana zany. Zany io didy amandalany io. Osy Paoly hoe tena ratsy ve ny didy, tsy ratsy ny didy ka ratsy ve ny lalàna masina io ka fa io nitondra fahafatesana tany amiko fa tsy nitondra fahavelomana ho azy any io. Dia nanomboka ny teny mihitsy Paoly indrisy fa olo mahantra indrindra iza reny anafaka amin'ity fahafatesana ity. Romana 7 milaza zany. Misaotra an'Andriamanitra fa nomeny an' Jesosy. Nomeny an' Jesosy tena nanomboka nina ny Paoly. Tena azo fiany, tena azo fafinaretana dia henony Paoly izay hafa velona. Henoko amin'izay fa velona. Androany afako malala ity resaka Jesosy ity tsy teorite. Tsy teorite. Tena milaza anao raha vao mbola tsy voarainao Jesosy Kristy dia ity fivavahana izay ataontsika ity. Na dia mahita ary ianao pastera ohatran'izao dia izy tsy mba ohatran'izao dia izy ohatran'izao mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany io. Rehefa tsy voarainao Kristy izay ambara aminao eto. Rehefa tsy mihinana ianao amin'ny Kristy dia mitovy amin'ny rehetra ihany io. Filinina fotsiny mety hoe ary misy filinina ohatr'izao. Filinina ngeny andehanan'ny olona vavaka ankehitriny. Ary misy gitara solo tena tsy ohatran'ilay orga voizina be atsy enaninatsy. Ilay orga amin'io fa 530 taona. Tsy miova mihitsiny. Dia hitanao lasa zany ny différence apetraky ny olona. Fantatrao ny dika zany? Miala fahafatesana ray dia miditra fahafatesana ray. Zany ny dikan'izany. Fa zany hoe le ato fotsiny le ato zany fahafatesana mety hoe revinantitra miala tsiny amin'ny fomba fiteny. Dia ato fahafatesana reviny tanora. Aty zany miainga tonga dia zavindroany daholy. Zay ira miainga zavindroany. Ato tena mba miainga mahafinaritra le izy. Fa fahafatesana daholy. Rehefa mbola tsy tonga ao anatinao zanak'Andriamanitra fahafatesana izay alehana. Le endrim-pahafatesana fotsiny ozy any samy hafa. Hitanao ny endrika fasana. Misy sasany fotsifotsy, misy sasany misy tilikambo mihitsiny. Atsy misy espasy misy fasana. Ao amin'ny bypass ao. Jerenao izy ity ivelany tena ao zay tena spesial zany. Fa fasana io e. Fasana spesial izy fa fasana foana e. Dia mitovy amin'izay fivavahana. Raha vao tsy mihinana ianao, raha vao tsy misotro amin'ny loharanon-aina ianao, dia mitovy daholy. Endrikendrika ivelany. Zay moa nen'olombelona le endrikendrika ivelany ihany ny tena tedavina. Fa za androany te hilaza aminao fa misy ny fahavelomana. Jesosy ny anarany. Raha te ho velona ianao dia mihinana ho aminy. Na mihaino an'izy ianao na mihaino an'izy tsisy mahavelona zany. Zany nahatonga an'i Paoly tena niresaka mihitsy sao izy tsy mianatra an'izay apôstôly teo alohako. Paoly ve niavinaviny? No. Tsy miavinaviny Paoly. Galatiana 4 izy niresaka an'izany. Novonjeny Jesosy izy. Tsy nianatra tany amin'ny Petera izy. Tsy nianatra tany amin'ny Jakoba izy. Nasitaky ny tompo mihitsy izy any Arabia. Any Arabia izy ny tompo manokana no miresaka amin'izany ny atao hoe mihinana ao amin'ny Kristy. Tena mihinana. Tena iain'ny Paoly fahavelomana. Fariseo atalozy izy. Tamin'ny atokony fariseo. Taranaky Benjamina. Amin'ny firazanana. Za tena ohatran'izao. Za manana zom-pirenena Romana. Za ohatran'izao, za ohatran'izao. Fa nanandrana an'ilay Jesosy izy raha ataontsika ohatran'ilay mofo zany. Nohan'ilay mofo. Andriamanitra. Ay misy an'izany. Tsisy rarahiako izay fariseo antsony. Benjamina tsisy rarahiako an'izany. Nazo an'ity mofo dia. Nazo an'ity. Milafika fivavahana ny olona satria tsy manandrana an'ilay mofo. Fa raha manandrana an'io mofo io ianao, misy fahavelomana ny anatinao any. Tsy mila tsona telefônina ianao, tsy mila anontaniana-drahalahy sy ranam-pahafelasa izy ihany fa naninona hony.
be deabe mipino ange tambatambazina amin'izao fotoana iainantsika izao safosafoana paherezina raha be deabe aloha le olona le fiangonana 1500 reny tsisy akatambitamby zany fa rehefa tsy ho avy ianao tsy ho avy tsisy vaky laminao zany fa le fiangonana kelikely reny nidongidongy tambitamby ny akamaroan'ny olona fa rehefa mihinana ianao tsisy akatambitamby zany misy an'le olona nge hitanao rehefa le misy toerana tsara reny na miavonavona ary le anao misy te milahatra efa filarana zany le izy de mena lamosina fa te hinana ihany tsinona te hinana de efa samy fampiavonavina no avy anina tonga eo foana io fa rehefa tsy matsiro sakafo ao anatin'io zavatra io koratsy ianao rery varotra ko arifeno mila mihinantsika mila velontsika androany tsisy ady hevitra hafa tsisy fanontaniana hafa akoatrany hoe velona matsiaro fahavelomana fenao anatiny nihinana fenao ny sotro fenao ny akoatran'izay de taia daholy na pidera na pitatyrakitra na pitarika fotoana be deabe ny olona manana an'izany rehetrarehetra zany fa tsy mihinana za hoa tena henoko mihitsy ao anatin'ny foko hoe ny teoria tena hain'ny olona vena foana le ohatra resako aminao hainareo mpanohatra sy pomban'ny pitarika fanjakan'ireo daholo ange eo zavatra ohatr'izao eo ohatra zao hainy manohana an'io fa izy tsy nihinana na ny kely akory ary tsy nihinana miady hevitra fotsiny ny ainareo rara miady resaka sy miady teoria resaka volamena 73 kilo nganareo nazona 1 grama ary ny olona ny mihinana azy rehetrarehetra nareo miady hevitra fotsiny le izy 73 24 kara iny zao mifandehana iny le doanina mihitsy nge ny olona eto amintsika ity fantatro reo tsy nahazona 1 grama ary fa miady hevitra miady taratasy avoaka ny document de vazavaza daholo zatsy makaro efa faty izy menakavy mbola ny eo ihany tsy mba tonga saina mihitsy hoe tsika ty nge tsy mihina ninina mihitsy ary reo misy tendance reo jerevo tsara mihitsy miainga vato reo de mifindra moramora ato de gaga ianao le teto ihany le hitanao kamera teto ihany no ato indray rehefa avy eo de meo vato indray izy avy eo izy amin'io mitoy tsy mihinana ihany le tsy mihinana tato ihany tsy mihinana ato ary tsy mihinana ato zay nge mifandehana io le efa mihinana de mitoy mihinana toy voky fa le tsy mihinana de na de zay kely anananao ary de sorona aminao androany amin'ny resaka aminao androany aza spectateur ianao sa mitory anao mofinaina hoan'ny mofinaina za mitory aminao loharano miboiboika tsy manam-pahataperana ao anaty sotroy zany tena miresaha mitompo mihitsy hoe tena io Jesosy mantsy tena diskutena mihitsy fanaovana an'io hoe tena mandinika ianao de mijery tena velona very Jesosy sary Jesosy tena kamo za tena tsy maheno za fahavelomana zany za zany tena henoko hoe ohatra ny taitaitra fotsiny rehefa maheno ale ohatra mahafinaritra le toriteny fa avy ohatra ny tsy henoko le izy zany tena manao exposition mihitsy anao anatrehany tompo tsy henoko ranga le izy tena ataovy mba henoko ranga zany tena mba ataovy henoko zany sotrona zany le amin'ny fomba fiteninao azy mihitsy tsy manina za sura mihitsy fa le jiolany antona teo ambony azo fijaliana tena fomba fiteny Jesosy mba tsarovy ranga le bandy rehefa hoe any ianao tsisy fotoana iovaningarainy mihitsy ny teo aloha ampianarina mba matomatotro ranga aloha zay vao miresaka tsika fa eo mitsotra eo tonga de lazainy azy tena mba tsarovy azay ihany mba tena angatahako aminao za tsy angataka aminao ampidino eto zany ianao ary ty miara-miantona amiko eto koa ahoana moa fa alaova zay zany le izy fa saranga mba tsarovy rehefa any amin'ny fomba fiteninao rehefa tsy heninao le izy rehefa religion fomba mpivavahana mbola rahanao io azo ataony manaraka fotoana sasisa fa mijanonao ihany be deabe nge nanaraka an' Jesosy fa religion foana ny mpianatra Jesosy amin'io jaona toko fahenina io 7 lany isandry ralahy zany nisan'ny mpianatra
20 lahy ihany ny tena izy arosy Jesosy ny anankiray ary mbola zanaky ny devoly. Ny 70 ambiny religieux fombapomba mpivavahana. Ka raha neny Jesosy araky fombafomba mpivavahana mbola nisy 70 lahy, mainka fa neny paster Tovo, mainka fa neny ny hafa. Tena milazanao tonga dia ampahitsiana sy ampitiavana mihinanao aminy. Asa mitsanina spectateur ianao. Spectateur angenao mamaky baiboly io e. Io ka ty azo tsakotsakona. Nisy olona ndre mandeha narary nify. Vavaka izy minarana Jesosy. Ny farany tsy hita azy atao nalay Isaia 53 iny. Tondra ny aretintsika rehetra dia rovidina izy dia nasisiny tao amin'ilay nify ny goka. Vao mainka ny ombo le izy rano mainty ve natsofoka ao any. Mihinana amin'ny Kristy. Manandrama. Andrama. Misy troa ao aminy. Dia ianao ny natao fonao misy fifaliana. Misy fitsarana. Tsy sabata. Tsy lahady. Fa latsinainy ianao faly. Talata ianao faly. Mety tsy afaka fitoam-bavaka ianao larobia fa faly ianao. Zany ny atao hoe velona. Zany ny velona zany. Fa raha zavatra mandalo ny ao anatinao tsy velona zany. Fa mandalo. Sendra nandalo. Tanotra le sakafo ampandalovina. Fofony fotsiny. Eo fofony. Ohatry velona rehefa mahazo an'iny. Tsara. Fa lasa le hanina. Nona ihany ianao ko nga navoky anao iny fofony iny fa nandalo fotsiny. Fa rehefa mihinana ianao, henonao voky. Zay ny afatritsika androany. Zay ny atao hoe Jesosy raha lasena bavy. Jesosy mamoky nona. Jesosy mame fafapoany mangetaheta. Fa tsy Jesosy tonga mitondra teoria be deaibe sy blabla be deaibe sy ny sisa. Tsery vahoaka ny Israely izy ho nena ny fonozy izy. Fa nampahantrainy reto olona reto. Ozy izy Jesosy mahita ny fariseo. Avelao izy. Jamba mitarika jamba izy. Anekady ny farany. Tena hoe le fariseo jamba. Le olona manaraka azy jamba. Tsisy ninina. Inona ary no azoko atao an'ireto? Tsisy. Alors reto mpianatra reto ihany aloha dia nifokisany ireo dia ireo indray nampiasainy rehefa avy eo nitoro ny filazantsara. Aza spectateur ianao. Resao kely le namanao aza spectateur hoe. Amen. Amen. Aza spectateur. Mihinana ianao. Ianao mety efa elaela ihany koa nanompo. Mety natsapa ianao taloha fahiny. Matsiaro le pastera namako hoe niahozy izy tena ohatra ny efa tantara sisa le teny amin'ny teny tsy fantatra. Fijoroana vavolombelona sisa hoe tena. Sambatra ngiary olona tany Tsiafay fa androany ianao maninona. Any Tsiafay izy ny tafahoana amin'i Jesosy sambatra. Ny olona rehetra te hivoaka. Ngiarainy ny teny alao ahato Jesosy. Everinao fa tsy velona ianao maty dia hiteny an'izany alao ahato Jesosy tsisy olona maty hiteny an'izany. Alao mba ny tokotany fa tena endry ary efa tavavoaka ny tokotany. Zany lazain'ny olona rehetra fa izy ao Tsiafay sambatra ato Jesosy. Fa souvenir sisa. Raha matsiaro koa ianao fa niaina zany zavatra zany, mbola te hamoky anao foana ny tompo. Mety nanomboka tsika tany anaty tany tena naheno fahavelomana. Za milaza aminao mbola mamelona foana Jesosy. Mbola mahafapony etaeta foana izy fa ianao mila tsy mijanona eo amin'ny toeranao fotsiny. Fa mila manaiky mihitsy ianao tena mila fahavelomana. Tena mila misotro ary sotro foana tsy ndray andro, tsy ndroa andro, tsy enim-bolana, tsy herintaona, tsy roa taona, tsy le taitaitra vao manomboka iny. Tato ato mety tena efa raha dombo ny antso izy ny tenin'Andriamanitra manao ateninaina ny olona terena mafotsiny sisa. Na le vavaka ary efa terena fotsiny sisa. Efa mandronjona ny fefakadiny ao anatin'ny vavaka. Fotoana fifoazana zao. Fotoana fifoazana. Fotoana fitenenana ny tompo e tompo. Mbola te hisotro aminao. Mbola te hisotro aminao. Ary tsy vitany hoe mbola te, tsy mijanona eo mbola te. Fa tena misotro e. Raisiko ianao androany. Sotro aminao indray androany. Hinanao aminao indray aho. Ho afapony aminao indray aho. Hitsakotsakony ao aminao aho Jesosy. Te haka fifaliana aminao. Te ho velona aminao. Tsy te handeko fombafomba mpivavahana. Fombafomba mpivavahana daholy. Rehefa mbola tsy mihinana.
ny endriny fotsiny any samy hafa. Ray zafindrona, ray revo jeune. Fa ko fombafomba foana io. Mila velontsika androany. Mila mihinantsika androany. Tatsika hivavaka, izay ny afatra androany. Mba hitsangantsika dia tena samimba mijery ny tenany. Fotoana fijerena tena androany. Zay fotsiny androany. Fotoana fijerena tena hoe tena. Aiza ho aiza atery Jesosy mihinana ve sakafo ve aty. Sa efa manaraka fomba sisy. Dia raha tsapanao fa misy zavatra tokony hiverenana dia miverena androany. Raha tsaronao fa misy décalage fanomponao, verena mihinana androany. Hoy Jesosy mivakintsika teo izay rehetra manatona tsy mba misy olaviko. Izay rehetra manatona tsy mba misy olaviko. Izay nona rehetra manatona azy tsisy lavany izany na kely ary. Izay rehetra mangetaheta manatona azy tsisy lavany izany na kely azy. Androany ianao atsoatsoy mihitsy izy. Tena asandrato ny feo anao ozy izy Isaia. Ozy izy resaka tamin'ny Isaia, asandrato ny feo anao. Fa zatao malemy, asandrato ny feo anao. Miresaha amin'ny tompo, midongia ao amin'ny tompo. Miaisy tiava ao amin'ny Kristy mihitsy hoe mila mihinana ny ray androany. Androany ny fotoanako, androany ny androko, androany ny andro fisotroko indray, androany ny andro fanovozako indray. Jesosy io ty higoka indray amin'ity androandroany ity, eniko any anatiko any Jesosy nomena anarana velona kanefa ohatra ny tsy pozipozy tahaka ny eniko mihitsy efa manao antenaina fotsiny atato ato Jesosy io. Te velona indray ao aminao, te enana indray ao aminao Jesosy. Misaotra indrindra Tompo. Halleluja Tompo. Mifanahinao no misy ny fahavelomana. Mifanahinao no misy ny fahavelomana. Mifanahinao no misy ny fiainana Tompo. Zay tsy te halala an Jesosy fotsiny fa zay te hinana am Jesosy. Zay tsy te hafantatra an'izany Jesosy ny loharanonay zany fotsiny. Zay tsy te hafantatra ny amin'izany, tsy teoria, tsy verset biblika hitsenjery ao amin'ny anina ny misy an'izao, ao amin'ny anina ny misy an'izao. Fa tena te hihinana izay. Te handray anjara izay, misaotra an Jesosy izay. Mitondra teny velona eto anatrehanay. Mitondra teny velona ao aminay. Mitotra an Jesosy izay, te hamelona ny any anatinay any. Jesosy io tsy teoria Tompo. Tsy teoria. Tsy fanarana fitombavaka. Tsy fahalalana be dia be. Fa fahavelomana. Fahavelomana ao amin'ny Kristy. Ary fahaveloman'i Kristy ao anatinay. Zany Jesosy izay toriana aminay. Zany Jesosy izay toriana aminay. Tsy Jesosy mameno atidoha. Tsy Jesosy no lazain'ny olona maro. Tsy Jesosy vakiana ao anaty Baiboly. Fa Jesosy hohanina. Jesosy sotroina. Ary mitondra fahavelomana.